Akory aby, anio dia vidéo vaovao indray no iarahako aminao melina an'ireo fanaratsiana momba ny antaresa ary ihany koa ireo point fort izay tokony fantatrao mahakasika an'izay antaresa izay fa indrindra mahakasika an'ilay P2P platform. Alohany mboantsika ny rehetrarehetra dia tsara afaka fantatra aloha tsika sao salary Andrianasonina miaraka aminao anatin'ity profil Facebook ity cliquez ilay suivina follow dia maraka an'ireo posta mahasamihafa ataoko mirako eny ianao. Cliquez ihany koa ireo posta mahasamihafa atao j'aime na ihany koa mandefasa commentaire raha ohatra ka misy ny fanontaniana na hafaliana na ihany koa ireo aingam-panahy mahasamihafa tianao apetraka eny amin'ny commentaire eny. Fa mahatratra 7,7 nareo manaradia mino fa isondrotra hatrany hatrany zay ary mbola azonao atao ihany koa mifandray amiko ao anatin'ny page Jocelyn Andrianasonina ihany ato no naranao andreo vidéo mahasamihafa ny tontolo ny asa amin'ny internet izay misy anahy na vidéoko izay na vidéo n'olona hafa dia azonao jerena ato. Dia ohatra ty ray izay olona namana anankiray manao investissement amin'ny antaresa 50,000 $2 indray mandrotsaka. Dia mbola azonao atao mifandray amiko ao anatin'ny profil anankiray Jocelyn Andrianasolo ty ary maro ireo posta mahasamihafa ato ihany koa. Misy an'ity Saïda vaovao ty olo-maly latsaka omaly mahafinaritra ilay hira. Ataovy ny commentaire, ataovy ny j'aime raha ohatra ka tianao izay hira izay. Anio dia resaka antsika mahakasika an'ilay antaresa araka ny voalaza teo aloha. Maro ireo fanaratsiana mahasamihafa ary satria zavatra mbola tsy nisy tamin'ny système teto ambonin'ny tany, zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia normal be moa zany fa mila hainao mandray anazy. Dia natao amin'ny antaresa amin'izay tsika raha vao izao anao no manomboka ny mijery an'ity site ity midira amin'ny antaresa.trade dia antaresa.trad ny fanoratana anazy fa .trade zany fa famakina anazy dia tafiditra ato ianao. Ato ahitanao ireo programme lasa 70 zany izy amin'izao fotoan'izao satria ny ampy-roa taorianan'ilay P2P platform. Cliquenao tandrify ato anatin'ilay affiliate programme ato onglet faharoa tiany mombamomba ny compagnie amin'ny ankapobeny, tiany mombamomba n'ireo affiliation na ireo ataontsika business mahasamihafa ao anatiny ao. Efa tafakatra 70 zany izy amin'izao fotoan'izao ary mivoatra hatrany izay système izay. Hatramin'izay niainako aloha zany nidirako tamin'ny asan'ny en ligne nanomboka ny faran'ny taona 2012 ka hatramin'izao dia mbola tsy nahita aloha zany système ohatran'ity. Ny antony ianao dia afaka manao départ zéro mihitsy ao anatin'ny antaresa.trade ary vokatry n'izay zavatra izay dia maro ireo ataontsika hoe système hafa na olona amina système hafa manaratsy azy ity satria tsisy teto ambonin'ny tany aloha hatramin'izay izay olona manome vola ahafahanao manomboka ny asa en ligne zay. Fa antaresa amin'ny alalan'ny programme P2P platform dia manome prix na ataontsika hoe vola indramina izy fa nefany tsy averina intsony iny vola iny fa lasa anao iny rehefa tapitra ny herintaona izay famatoranao aminy. Ao anary mombamomba ny programme mandeha anao miditra amin'ny affiliate programme ato dia cliquez tandrify an'ilay fahatelo amin'ny farany ilay fahatelo avy any ambany zany misy an'ilay antaresa P2P platform. Vao cliquenao iny dia tonga hito amin'ity page ity ianao. Dia rehefa tonga eto ianao dia mila mamakivaky ataovy amin'ny teny frantsay misy teny 720 ato mivoatra ihany ny antaresa. Misy teny 720 ato ary mbola afaka mino fa mbola hiakatra foana io 12 amin'ny ilany dia 12 amin'ny ilany. Dia raha zavaina amintsika tsotsotra ny antaresa dia plateforme na investissement izy aloha raha
Faharoan'izay sady plateforme na MLM. MLM multi level marketing fiteny anazy, izay basé kokoa amin'ny référencement zany, fa avec produit. Zay mahasamihafa anazy amin'ny Ponzi, ilay référencement avec produit zay no vrai MLM, fa ilay référencement tsotra iny no Ponzi, zay tsy eken'ny lalàna eto ambony tany. Io moa zany somary mampime ihany indraindray, io zany samy manana lalànany. Ohatra rehefa mety amin'ilay firenena anankiray dia iny no acceptable ve, fa rehefa mety amin'ny firenena hafa koa ve dia tsy acceptable. Dia discussion lava be zay raha ohatra tena tohizantsika, fa io manana safidiny tsirairay fa ity no tena important. Ninona investissement ataonao eto ambonin'ny tany dia misy risque foana ilay izy, dia anjaranao no safidy fa hiatsy hanoro lalana anao, dia hiatsy conseillana investissement anao, fa anjaranao safidy hoe hanao ianao na tsy hanao. Fa torolalana omeko anao fotsiny amin'ny alalan'ity vidéo ty dia mifampizara antsika an'ireo mahasoa hoe intéressé dia afaka atomboka anao amin'ny 0, ka raha système ahafahanao mitomboka amin'ny 0 zay dia moa arnaque fe zay aminao. Inona ny risque avy aminao amin'izay fotoan'izay? Moa nangataka vola taminao ve izy hanomboanao anazy, sa vao maika ary izy manome vola hanomboanao an'izy? Dia tsy lava be amin'iny itsika, fa anjarany tsirairay mandinika ny tokony ataony, fa mifepetra fotsiny dia misy fepetra tsy maintsy arahanao ary atoloko anao zay fepetra zay rehefa avy eo. Ny hojerentsika zao dia hoe ahoana ny mahakasika ny intéressé P2P plateforme amin'ny ankapobeny. Afoeziko ilay izy fa raha tsorona zany dia hoe mampindram-bola anao intéressé raha ohatra ka mahafeno an'ireto fepetra ireto ianao, manana réseaux sociaux ianao, herintaona mahery no nampiasaina. Anankiray izay fepetra voalohany zay. Faharoa, zay zany ialana amin'ilay olona miboosta profil ireny, fa profil tena hoe natsanganao petit à petit ilay izy, misy communication tao anatiny. Dia fa tsy le ataontsika hoe fake profil moa zany fiteny anazy, le miboosta profil ireny dia vetivetika manana follower be dia be, nefany olona tsy manara-dianao akory ilay izy, fa manaboosina compte eo fotsiny. Dia faharoan'izay fepetra faharoa zany dia lay tsy maintsy ampy taona ianao, 2 taona no miakatra, na hoe handray 2 taona ianao. Fa iaho mino ohatsika eto Madagasikara, mino na 20 taona no miakatra ianao manana pièce d'identité dia mety tsara, satria ilain'ny intéressé zay mila alefanao any amin'ny vérification ny profilanao. Dia raha ohatra ka fa tsy dia tena important zay, tsy tena tsindriny zay, fa ilaina amin'ny hoe mila majeur ianao vao afaka manao ny resaka investissement zany. Dia ny fahatelon'izay dia ilay resaka fanarahanao an'ireo toromarika izay omeny ao anatin'ny profilanao. Ohatra nanao vidéo teo aloha mahakasika ilay zavatra tokony ataonao ao amin'ny pejiko Jocelyn Randrianasoniaina, dia hitanao hoe ny zavatra tokony ataonao mandritra ny 15 jours rehefa nahazo an'ilay prix ianao, dia nanao vidéo mahakasika an'izay. Dia ohatra anankiray zany zay, zany hoe mila misy fepetra zany omeny anao ao manomboka amin'ny fahazoanao an'ilay prix, hoe inona ny fepetra takiny aminao, misy fepetra tokony arahanao mba ara-pahatonga n'ilay herintaona fataperan'izy. Dia anio amin'ity vidéo ty zany zao dia misy fepetra iray vaovao koa zao amin'ny resaka retrait. Nahazo toromarika an'izay indray zany zao amin'ity vidéo ty amin'ny fanaovana retrait. Dia lasa mireconnecte indray dia misy an'ity code captcha ty fiarovatena ny site eo amin'ny alalan'ny ataontsika ireo piratage maro samihafa. Dia miteny izy hoe bateau eto dia tsy maintsy misafidy sarina bateau ato dia miditra ao anatin'ny site amin'izay. Dia rehefa feninao tsara, voajanao tsara ireo fepetra takin'ny intéressé, dia tsy manana olana ianao mandritra ny ataontsika hoe fivoarana ilay comptenao ao anatin'izay. Dia ny programme P2P plateforme amin'ny ankapobeny zay ny fanazavana anazy, ary toy izao ny fandehan'ilay profit azonao amin'ny investissement zay vola omeny zareo anao
Zany hoe ireo membre teo alohany manome anao an'io. Zany hoe membre ny intéressé teo alohany manome an'io gagnant reo tota, satria intéressé amin'ny ankapobeny dia 1% par jour ny gain azonao avy aminy. Zany hoe eo amin'ny 30% par mois eo zany. Dia base ny anazy 30 jours foana na moins zay na plus n'izay ny volana misy antsika zany, fa base 30 jours foana ny anazy ny ray volana. Dia mandritra ny herintaona na 365 jours ny iasan'ilay prix iny zany dia azonao amin'izay le vola iny tsy tianao anaovana anazy aorianao. Dia ny condition dia hoe ny asasaky ny gain, zany hoe ny 0,5% par jour le azo iny makany amin'ilay olana nomeny volanao dia ny asasany no azonao isan'andro. Dia ianao afaka mindrana vola manomboka amin'ny $100 ka hatramin'ny $4000 na AED na dollara mitovy foana, satria ny ray dollara mira ray AED. Ny AED zany dia vola na sandam-bola ho an'ny olona mampiasa ny intéressé rehetrarehetra, zany hoe karazana sandam-bola interne ny intéressé ao zany io. Tsisy olona afaka miditra ao zany raha tsy efa olona membre ao. Dia misy ataontsika hoe fepetra manokana zay ahafahanao ny azahoanao an'ilay prix zay, dia mahakasika ny réseaux sociaux misy anao zany, na io Facebook, na io YouTube, na io VK, na io ninina, na TikTok, na maro samihafa. Dia arakaraka an'izay compte nanananao ela indrindra no ampiasao ampidirao anatiny ao, satria izay no hitsarany anao dia manome classe izy. Misy classe de 1 jusqu'à 5. Zany hoe raha classe 1 ianao dia ny maximum azonao $250. Classe 2 ianao azavainy ito ambany ety zay, classe 2 ianao dia $500 no maximum azonao. Classe 3 ianao dia $1000 no azonao maximum. Dia classe 4 ianao $2000 no azonao maximum. Classe 5 ianao $4000 no azonao maximum. Dia misy fepetra zay amin'ny alalan'ny réseaux sociaux izy ianao no mifournir n'ilay amin'ny alalan'ny poste ampanaoviny ianao amin'ny voalohany iny no mifournir n'ilay réseaux sociaux asianao an'ilay compte amin'ny voalohany zany, satria iny no hitsarany ianao. Dia ny tena important fanampiny ihany koa dia isaky ny 15 jours ianao tsy maintsy mijery ao anatin'ny tsy maintsy manao poste moa zany, na ataontsika hoe acte de présence amin'ny réseaux sociaux nao iny, sinon mijanona ny tenantenany eny ilay gain azonao avy amin'ny alalan'ny investissement amin'ny prix azonao tamin'ny intéressé iny. Dia hoe raha fitina zany izy amin'ny ankapobeny dia ohatr'izao ity ny olona mpindrana dia ity ny mpapindrana. Mpapindrana efa membre ny intéressé. Dia raha foiziko ny an'ny mpapindrana aloha dia olona efa membre ny intéressé ary manana ny $50 no miakatra zany, afaka anaovany investissement makato amin'ny P2P plateforme. Dia tsy mila mireferer olona izy zany, fa ny système no mireferer olona automatique ao anazy dia mahazo an'ilay 0,5% par jour izy mandritra ny herintaona. Zany hoe iny volana ny investisseny iny dia tsy azony kitihana, fa ilay gain azony isan-kerinandro, isam-bolana no azony kitihana. Fa mahasamihafa anazy amin'ilay mpipindrana indray eo amin'ny fomba fanaovana ny retrait zany no mahasamihafa anazy. Dia ho an'ny mpapindrana ihany dia avy ao amin'ny compte bonus, zany hoe bonus au alimo zany fiteny anazy raha mandeha antsika amin'ny ato anatin'ny itily ato zany misy anazy ato anatin'ny bonus au aléato. Ato zany no mivatana ilay vola no ahafahany manao investissement amin'izay. Na ninina amin'ireo compte mahasamihafa misy anazy ireo zany, fa ato anatin'ity compte bonus ity zany no ahafahany manao an'izay. Dia ny farany moa zany araka ny teneny eo, nizaniza fa membre ny intéressé manana an'izay fepetra anankiroa zay zany izy dia afaka lasa investisseur, zany hoe mpampindram-bola ao anatin'ilay P2P plateforme. Ho an'ny olona mpindrana indray dia
Voalohany aloha tsy maintsy manana compte na réseaux sociaux anankiray izy a, feritona mahery niasana izy a, ary misy fepetra madinidinika moa miaraka amin'izay ao ambany ao a, fa azavaiko amintsika rehefa avy eo. Ary faharoan'izay a, olom-baovao ianao a, zany hoe mbola tsy nanao investissement amin'ny intéressé mihitsy na ihany koa olona fa membre fa tsy nanao investissement mihitsy hatrany am-boalohany fa tsy nanam-bola ohatra, dia mety aminao be zany ity intéressé. Ary faharoan'ny fepetra tena tokony ho anananao ihany koa dia mila manana téléphone Android ianao na ataontsika iPhone reny zany. Ary ny inscription dia tsy maintsy ataonao amin'ny ordinateur. Ny antony ialana amin'ilay misangody ny information raha ao téléphone anao manao anazy, na lasa liain'olona hafa tonga any amin'ny poste ataonao any. Dia izay ny antony tenenana hoe tsy maintsy ordinateur anao manao ny inscription. Vita ny inscription anao par ordinateur, afaka milalao par téléphone amin'izay anao zany dia mila mandeha cyber anao zany rehefa anao ny inscription amin'ny voalohany. Toy izao ireo fepetra maro samihafa azahoanao an'ilay klasy anankidimy izay reto, ilay klasy anankidimy eto ambany eto reto. Klasy voalohany dia mila manana réseau social anankiray ianao ary compte public daholo aloha zany ireo compte ireo. Dia na amin'ny klasy iny ianao na amin'ny klasy ina zany tsy maintsy compte public daholo izy. Dia farafahakeliny ho an'ny klasy voalohany ty izay azahoanao $250, dia mila manana olona 100 mpanaradia ianao zany, na ataontsika hoe olona mila manana ami 100 no miakatra ianao zany. Dia compte efa herintaona mahery ny siny ary misy poste anankidimy farafahakeliny dia ny poste anankiray tao anatin'ny enim-bolana. Ary misy sarinao ihany koa ao maromaro amina akanjo maromaro amina toerana maro samihafa izay ahafantarana anao na miova akanjo anao na miova toerana zany, dia misy sarinao vitsivitsy ao afaka ahafantarana ny système anao zany, na le robot mamantatra anao. Dia izay zany ho an'ny klasy voalohany. Klasy faharoa indray dia mila manana réseau social anankiray ihany koa ianao fa mahasamihafa anazy amin'ny voalohany dia ity mpanaradia ity lasa 200 no miakatra indray zany. Dia ny comptenao efa 5 taona mahery noho ny siny, ary farafahakely misy poste anankifolo ao dia poste anankitelo farafahakeliny atao anatin'ny enim-bolana. Dia ao anatin'izay misy ihany koa ireo sary mombamombanao na vidéo na sary mombanao amina toerana anankiray amin'ny akanjo maro samihafa na toerana maro samihafa. Dia indrany no entina hamantarana anao ao anatin'ilay système, izany hoe efa nanao poste maromaro ianao momba ny tenanao zany. Izay no tiany tenenina amin'ilay sarinao ity. Dia izay ny klasy faharoa. Klasy fahatelo indray hitsarana anao tsy ianao no mitsara ny tenanao fa ry zareo no mitsara anao, fa kendreo fotsiny hoe tafiditra ao anatin'ilay fepetra manao ahoana ianao. Dia ny tanjona fotsiny dia hoe tsy maintsy mba mikazikazy amin'ny ambonimbony ianao. Dia ny klasy fahatelo zao $1000, izay azahoana $1000 zany. Dia farafahakeliny manana réseau social anankiroa ianao. Dia ny ray tsy maintsy YouTube na TikTok. Le compte zany hoe tsy maintsy misy olona 10 no mihoatra namanao ao na mpanaradianao. Dia raha ohatra hoe ataontsika manana YouTube sy Facebook ohatra anao, dia ireo compte ireo zany farafahakeliny misy 10 mpanaradianao daholo izy roa. Dia le compte efa 3 taona mahery noho ny siny, ary ahitana poste 30 isaky ny profil zany. Zany hoe profil tsirairay farafahakeliny misy 30 poste ary 5 poste isan'isany zany tao anatin'ny 9 volana farafahakeliny. Zany hoe nisy poste anankidimy nataonao tato anatin'ny 9 bolana farafahakeliny. Ary tsy maintsy misy poste nataonao tamin'ireo social media anankiroa ireo zany.
Zay zany amin'ny ankapobeny ny kilasy fahatelo. Kilasy fahaefatra indray dia azahoanao ny $2000 dia tsy maintsy manana réseau social anankitelo indray ianao eo. Telo ny réseau social dia ao anatin'izay tsy maintsy misy YouTube sy TikTok indray miaraka, ary na Facebook na Twitter na LinkedIn na VK, zay zany ny fanampiny, fa tsy maintsy misy YouTube sy TikTok le anankiroa. Dia sy fahatelony agny zany, fahatelony, fa zay zany ny teneny eto. Zay no vao mahazo an'ilay $2000. Compte public mazava ho azy farafahakely ny mpanaradianao dia 3000, ary nisy posta 70 ao anatin'ny profil, ary tokony ahitana posta 7 isan'isany farafahakeliny tao anatin'ny enim-bolana. Ireo compte anankitelo eo zany. Dia tsy maintsy mazava ho azy nisy vidéo nataonao tao mampiseho ny endrikao, ary tsy maintsy efa nanao posta anankiroa ianao tamin'ireo social media reo, farafahakeliny zany. Dia mazava ho azy raha olona fa manana 3000 followers zany ianao, matetika manao posta foana ianao mba ho azory foana ireo olona namanao. Ary ny fepetra fahadimy farany dia ny fahazahoanao ny $4000. Ty moa zany mazava ho azy olo malaza vao mahazo an'ity, na toy ataontsika hoe artiste na politicien reny, na olona nanao création na zavatra anankiray ilain'ny fiarahamonina be. Dia zay zany no mahazo an'ity. Dia mazava ho azy ny teneny eto 3 social media, dia ny compte mazava ho azy public phone, tsy maintsy efa olona public aloha mazava ho azy, ary ahitana mpanaradia 50 000 mahery zany. Zany hoe tena artiste zany no mety amin'itony, na mpandihy na olona mahay zavatra zany amin'ny ankapobeny. Dia farafahakeliny misy posta 100 ao anatin'ny profilany, ary 50 tao anatin'ny enim-bolana. Zany hoe profilany anankitelo reo zany tokony ahitana posta 50 tato anatin'ny enim-bolana mazava ho azy. Dia ary tsy maintsy misy vidéony maro samihafa ao, na vidéo animé zay, na ataontsika hoe photo animé, photo selfie zany. Dia zay zany ny fepetra amin'ny ankapobeny, ary io ny itsarana ianao. Ary rehefa hanao an'ilay demande ianao dia manao inscription ianao. Misy roy miaraka amin'ity vidéo ty ampiarahako eny, dia manao inscription ianao a partir n'iny roy iny, dia mifandray amiko après ho guideko ianao, na mandeha ianao any amin'ny canal YouTube koa Jocelyn Randrianasolinaina ihany, dia miabone va amin'ny canal koa. Dia rehefa misy vidéo ataoko vaovao dia afaka mahazo an'ilay notification ianao. Ity vidéo farany nataoko ety, le hoe Antares P2P platform, ireo dingana rehetra ato no anarahanao, afaka téléchargenao dia jereo miadana. Ao no anarahanao an'ireo fepetra sy ireo dingana étape par étape tokony ataonao. Voalohany aloha foizikely fotsiny izy, manao inscription ianao, dia mampiditra adresse email, dia sokafanao ny email, dia misy roa ihany, dia validenao ilay adresse email anao zany. Tsy afaka mampiasa fako email anao satria lié be amin'ny dingana ataonao manaraka iny. Rehefa misokatra ilay dingana faharoa, validena dia confirmenao ilay inscription nao amin'ny alalan'ny fampidirana mot de passe sy ny miaccepter ny terme and condition. Vita zay dia manao login ianao, dia tafiditra amin'ny back office ohatr'izao. Tonga eto ianao mbola tsisy sary eo fa mbola vita daholo, dia ny zavatra ataonao miditra ianao amin'ny P2P platform. Tonga eto ianao dia miditra ianao amin'ny onglet faharoa amin'ilay hoe finance, dia misy an'ilay hoe application for, na hoe apply for loan. Miditra ato ianao zany amin'ny application ny prêt zany. Dia tonga ato ianao dia mbola tsisy ohatran'izao ato fa ny anao texte kely fohy zay ny eo, dia misy an'ireto sary reto ihany, fa mbola tsisy roiny ianao. Dia
mbola tsisy an'ity montant ity fa réseau social anankitelo ohatr'izao ny hitanao eo. Dia inona zavatra ataonao arakaraka ny réseau social be na fandehananao san'andro no anaovanao an'ilay posta amin'ny voalohany. Dia alainao ilay texte omeny ao iny kopiena tsara, dia mandeha anao any amin'ny profil fa tsy page mandeha anao aty amin'ny profil, dia ohatran'ny ity ataoko ity zany ny ataonao, fa ny anahy eto fa dingana hafa, satria ny anahy eto fa dingana ahafahako manao retrait indray zany eto. Dia fa ny zay no ataoko amin'ity vidéo ity, fa ity le ato amin'ny application voalohany azy dia ohatran'izay zany ataonao, dia alainao le texte omeny eo iny le fohifohy iny izy, dia alainao iny dia kopiena, dia kolenao ato, dia maka an'ilay sary omeny eto iny ianao, téléchargenao ty sary ty dia iny no ampidirinao miaraka amin'ilay poste eo. Dia rehefa postenao amin'izay ilay izy, dia alainao eo amin'ilay ohatra hoe ty ilay izy dia alainao ilay izy dia eo amin'ny daty eo ambany eo iny le lera nanaovanao ny poste iny klikenao iny, dia mahazo roy ianao, roy anankiray ery amin'ny barre d'adresse ery ambony dia iny ataonao clic droite kopienao dia hoentina makaty amin'ny intéresse, dia iny apetraka ato amin'ny social media voalohany ato. Raha ohatra Facebook ny poste ny social media tena populaire anao zany, dia iny atao première social media voalohany ao. Dia ohatr'izay amin'ny social media faharoa ihany koa, raha mampiasa LinkedIn ianao na ataontsika mampiasa YouTube anao dia ilay roa in'ilay vidéo iny indray no alainao ilay vidéo dia mandeha indray ianao ny barre d'adresse ery ambony, alainao tsara iny roa iny kopienao dia miverina anao makany amin'ny intéresse. Dia raha ohatra ka populaire zany ianao amin'ny YouTube dia iny ataonao ato amin'ny faharoa. Dia mandeha koa ny LinkedIn dia ohatran'izay dia eo amin'ny poste ao foana no akana anazy. Ao amin'ny LinkedIn izy manao treo le point kely anankitelo ery akaikin'ny ilany ery, ilany droite ambony dia ao anatiny ao misy an'ilay hoe copier lien poste zany, dia iny ny kopienao indray dia hoentina aty, dia iny apetraka ato raha ohatra ka mpampiasa LinkedIn foana ianao hatramin'izay. Dia iny ny atao anatin'ilay contact, ny ataonao ao anatin'ilay contact dia lay maka ny roy profilanao, clique eo tandrify amin'ny rohinao eto amin'ny profilanao dia alaina lay roy ery ambony roy profilanao dia kopiena koa, dia averinanao aty amin'ny intéresse anao dia kolena eto. Dia ny manony ao ambany ao ataonao adresse email, ohatra hoe email@gmail.com, ohatr'izay zany adressinao. Dia ny ao ambaniny hoe +261 34 dia numéronao makany, ohatra ny anazy ao 87 783 33. Dia afaka ifandraisantsika io numéro io ho anareo izay nanao inscription eo amin'ny roako zany afaka mifandray anahy direct amin'io telefôna io. Dia rehefa vita izay dia midina ianao ary amin'ny farany ambany misy an'ilay hoe alifao le code telegram, dia klikenao iny le code telegram iny dia mahazo code ianao, dia ampidirinao le code meny amin'ny telefônanao iny, dia vita izay klikenao amin'izay le hoe apply voalohany. Dia miandry ao amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 andro any ianao vao mivaly le izy. Dia rehefa mivaly izy mila jerenao matetika zany, dia rehefa mivaly izy dia misokatra ohatr'izao eo amin'le klasy omeny anao eo. Iaho zao classe catégorie 2 aho dia mahazo 100 ka hatramin'ny amin'ny 500 dollars zany, dia 500 dollars moa ny azoko ary efa teneny eto zay hoe fa azoko zany le izy. Fa ny vidéo androany moa zany ny tena tanjon'ny vidéo androany dia nahazo remarque vaovao indray ato anatin'ny investissement koa zany, fa afaka manao poste aho zany ary afaka manao retrait an'ity 40 dollars efa azoko ty zany, afaka manao retrait aho zany zao amintsika miteny zao zany fa afaka manao retrait aho. Fa ny stratégie koa dia hoe manao investissement aloha aty amboloany mampitombo an'ilay profit koa ngedangeda, dia
Asiako atsika le retrait izay ny afarafarany amin'ny vidéo manaraka any fa en total ny profit efa azoko tamin'ny $500 zany zao dia $52,5 zany ny efa azoko zany amin'izao fotoana izao. Dia azonao jerena iny ao ambany ao jereo ny numéro-ko ao anatin'ny lista ny olona rehetrarehetra nahazo 352 misy anahy, afaka rahanao zay ao anatin'ilay ambanin'ny application ny Triprix eo misy an'ilay market of orders, dia ao ianao mijery ny lista n'ireo olona mahazo rehetrarehetra. Raha jerentsika ao dia ao mahatratra 24 000 mahery zany, 24 581 ny faran'ny olona nahazo mitombo hatrany hatrany zany ilay izy, fa 2 alina mahery zany hoe 5,4 latsaka kely dia fa 7 tapitrisa $, na 8 millions mahery ny trosa efa nipehena amin'ireo membre ny takitrosa zany. Dia hitantsika misy lista be dia be ao, misy gasy be dia be. Hitantsika io zao misy gasy anankiray, ity koa gasy anankiray, marobe antsika malagasy anatin'ilay izy ary ity koa mbola gasy ary sehatra anankiray ity raha ohatra ka ianao any amin'ny anjery manontolo na ataontsika hoe any amin'ny tontolon'ny asa ianao ka manana telefona Android dia tsy mandany vola, dia afaka miditra cyber ianao dia manao an'ilay izy ary préparé dian'izao fa ao anatin'ny 2 volana ianao dia efa mahazo gain raha ohatra ka tia hanao retrait ohatra na zany ianao raha ohatra tia hanao retrait, fa iaho mbola tsy tia hanao retrait aloha zany zao fa ho réinvestisseko ao anatin'ilay Union Profit Team izay vola azoko aloha zany, dia angoniko ngedangeda ilay izy dia izay no ampiasaiko ao anatin'ity Union Profit Team ity programme anankiray ao anatin'ny intéressé ihany io dia ato arakaraka ny halavan'ny contrat ipetrahanao any no miakatra be le pourcentage de gain azonao isanandro. Ohatra hoe raha mampiasa $50 aho dia ao anatin'ny 2 volana eo dia mahazo hatrany amin'ny 25% eo izy eo, dia 25% hatrany amin'ny 75% ny vola azonao raha ohatra ka ataontsika hoe contrat tsy 2 volana fa ataontsika hoe 12 volana, dia hitantsika fa ny $50 na ny 50 UND, AND na UND mitovy foana, iny le sadam-bola ny antaresa. Dia raha ao anatin'ny 12 volana $50 lasa $500, dia efa tafiditra ao anatiny ao le $50 anao ty amin'izay taona izay. Afaka manao retrait ianao zany hoe mahazo tombony $450 ianao anatin'ny herintaona. Fa le izy hitanao miakatra eo le compte fa tsy afaka ataonao retrait, zany hoe intouchable zany iny vola iny mandritra ny 12 volana. Dia zay tianao afaka manao contrat ianao, afaka mijery an'ity tableau ty ianao raha ohatra 2 volana na 2 volana na hoe 3 volana na 4 volana. Misy stratégie maro samihafa afaka manao 4 volana ianao, afaka manao 1 bolana ianao dia miréinvestir mety foana zay. Dia anao safidy fa zay zany anahy stratégie kely satria ihany hainga tamin'ny zéro misy ihany koa moa zany ny profit ny référencement izay ohatran'ny efa hitantsika teo aloha iny ary ao ambany ty posta namena anahy ty misy an'ireo lista an'ireo olona, hitantsika ireo lista an'ireo olona anankifolo nanome an'ilay $50 isan'isany ka nazahoako an'ilay $500. Raha ohatra $250 ianao dia olona 5 amin'ny $50 no azonao. Dia tsy haiko moa zany ny any ambonin'izay ihany amin'ny $1000 na olona amin'ny $100 no meny na ataontsika olona amin'ny $200, tsy fantatro. Fa ny aty ambaniny zany no fantatro io ny tandrify amin'ny anahy sy ny ambaniny anahy. Dia anao anty posta nameny ty farany ty aho dia kopiako zany ty ary miteny izy eto hoe afaka mampiasa ny roy aho ary ampiarahana amin'ity message ty dia sady tsy maintsy jereo tsara fa miteny misy izy must also be
post in story, dia tsy maintsy atao ampidiriko ao anatin'ny story ihany koa zany a ilay post ataoko eto zany a ho an'ny raha fa tianao retry zany a, zay a zany vao afaka meny zareo fahefana tanteraka afaka manao retry zany. Dia ny ataoko a iafa nahazo 52,5 dollars fa $40 ozy izy no afaka ataoko retry zany zao. Dia ia tsy mbola hanao an'izay fa avelako ao io vola io dia avelako hitombo fa ampiasaiko amin'ilay Union Profit Team araka ny nambarako teo. Dia hanao an'ilay post iaho manoratsika zany fomba fanaovana an'ilay post amin'ireo dingana fanaovana anazy ty. Dia mandeha aty amin'ny profilako aho dia alaina ilay sary namena iny, fomba fakana ny sary klikenao ilay eto dia ny téléchargement ao zany dia manao clic droite ianao hoe enregistrer l'image sous, dia ataoko amin'ny bureau eo ilay izy dia klikeko ilay hoe save. Dia rehefa télécharger ilay izy dia alaiko amin'izay ilay sary dia alefako post eto, dia koleko eto ilay soratra namena iny. Dia miteny izy eo hoe tsy maintsy ampiarahana amin'ilay rohy, dia ny anahy teny anglisy no rahako dia tonga dia ataoko teny anglisy ihany dia alaiko ilay rohy nameny dia verina ato aho dia koleko eto ilay izy, sady ataoko post zany ilay izy no ataoko kopieko amin'izay izy rehetra iny fa ho ataoko story ihany koa rehefa avy eo. Dia klikena amin'izay ilay hoe post avy eo, dia hitantsika io zany ilay post vaovao mahakasika an'ilay izy. Manao ny fomba fanaovana ny story indray mandeha anao amin'ny accueil ny Facebook dia klikenao ilay create story ery ambony, dia ato ianao mampiditra an'ilay sary ohatr'izao, dia akelekelezina ilay izy tafiditra tsara ilay soratra, dia ampidinina tsara mary ampidiniko fa ngedangeda ilay maromaro ilay soratra, dia klikena ilay hoe add text eto amin'ny telefona izy mora kely fa eto izy zany rehefa manao story ianao aty amin'ny ordinateur dia ohatr'izao ny anaovana anazy. Dia kolena eto amin'izay ilay soratra dia feno tsara moa ilay soratra izy ato zany tsy mety angezana intsony dia klikeko amin'izay ilay hoe share story avy eo. Dia iny ilay izy tonga eto ny story dia afaka visitenao ilay story-nao dia hitantsika io. Dia ny olona zany mamakivaky an'iny soratra iny dia rehefa avy eo izy anontany information mombanao. Dia verina any amin'ny profil aho dia kopieko amin'izay ilay daty ilay nanaovana an'ilay post dia iny no entinao amin'izay ary amin'ny antaresa ery, dia iny amin'ny première social media eto. Fa ataoko amin'ny deuxième iny anahy satria efa manana ny première aho ary amin'ny Facebook koa anankiray ery le Jocelyn Randrianasolo ny première foana. Dia alaina indray mandeha ilay texte dia verina makaty amin'ny profilan'ny Jocelyn Randrianasolo sokafana nao post vaovao indray zany dia alaiko ilay sary, afaka ataonao samihafa zany ilay sary, dia kopieko eto ilay soratra namena iny dia posteko indray. Dia ty profil ty ny anahy no profilan'ny accepté iny dia vitsivitsy sary ilay profil anankiray tary ambadika, dia ity zany no naovako an'ilay premier social media. Dia alaina indray ilay daty nanaovanao ny post dia hoe juste maintenant iny dia kopiena ny roa ery amin'ny barra d'adresse, kopiena iny dia verina antaresa ianao dia kolena aty amin'ny social media voalohany. Mitanina tsara rehefa mampiasa telefona ianao satria matetika lasa roy zavatra hafa ilay post alefanao any iny, dia mitanina tsara mba tsy ho diso ianao.
dia vita zay dia iaho fa nanao vidéo farany miverina any amin'ny kanaly YouTube koa, dia ty le vidéo farany le misy an'le dingana rehetra iny efa 96 vues dia ity indray zany satria le même lien ihany no asainy partagenao dia ity indray zany no alaiko dia ity ny copieko dia ity indray zany no alefako eto amin'ny 3e social media eto. Ianao rehefa tsy manana ianao dia afaka hajanona vita io avelanao amin'izao zany. Dia vita zay dia cliquena amin'izay le hoe order paiement, afaka manao mangataka an'ilay retrait amin'izay zany zao. Dia mila mi-actualiser an'le page zay zany fa ela loatra, dia averina actualisena zany le page dia miverina manao post indray aho alaiko ilay tany amin'ny YouTube koleko ato dia alaina indray ny profil faharoa, copienao dia kolenao amin'ny faharoa, dia alaina indray ny any amin'ny profil voalohany dia miverina koleko ato amin'ny profil voalohany. Ohatr'izay zany ny atao cliquena ndefa andeha ilay order paiement dia miteny izy you have successful submit withdrawal request for moderation. Dia fa nandefa zany rehefa accepté zany ilay post nataoko io dia afaka manao retrait amin'izay aho an'ity $40 ty. Ohatr'izay zany ny ataonao raha manaraka le fepetra amin'ny dingana manaraka momba ny retrait indray ianao fepetra ny retrait raha nanao an'ilay P2P plateforme ianao. Dia hofaranako ny vidéo manana fanontaniana ianao dia mifandray samiko na atsoy par téléphone amin'ny alalan'ny numéro nameko tao iny. Dia aza adino ny mizaima ny vidéo ary partageo amin'ny namana rehetra izay liana amin'ny P2P plateforme ny Antares zay. Mandram-piona ny vidéo manaraka indray veloma daholo tompoko. All day.